Ankafaliana trano arabarasika rehetra manaraka ny Kolo TV amin'izao fotoana izao tonga soa indray eto amin'ny fandaharana Kolots'Art. Isan-kerinandro manambahiny ny fandaharana vahiny misehatra amin'ny tontolon'ny kanto sy ny zavakanto izay no mifandimidimy ato anatin'ny fandaharana. Mety hoe efa fantadaza eo amin'izay sehatra izay, mety hoe vao misandratra ihany koa eo amin'izay sehatra izay dia resa ny fandaharana hatrany. Ndao resaka literatura kely indray isika iompana amin'ny literatura indray ny fandaharana ao amin'ity Angoty ndao fantarina azy ato anatin'ny portrait hoe iza ny vahintsika. Faly miarahaba ny Minsoa dia faly miarahaba ny teknisiana ihany koa ary indrindra faly miarahaba ny mpijery ny fandaharana Kolots'Art. Faly miarahaba ny Minsoa, faly miarahaba ny teknisiana izay mampita ny feo sy ny sary any an-tokantrano ary faly miarahaba ny mpijery ny fandaharana. Angoty Fitia mpikambana ato amin'ny afatsa UPM. Vololona Ramanamihaja mpikambana raikitra afatsa UPM nanomboka ny taona 2024. Izy mirahavavy ireto no misolo tena ny fikambanana amin'ity Angoty. Ny fikambanana afatsa UPM dia fikambanan'ny poety sy mpanoratra malagasy izay niorina tamin'ny taona 2017 izany hoe 2070 taona amin'ity taona 2024 ity. UPM aloha ny fiantsoana azy tamin'izany fotoana izany fa ny taona 1797 no nampiana an'ilay hoe avatsa izay midika hoe tombo-kase nanomboka teo ny anarana hoe avatsa UPM. Ny avatsa UPM dia manana hetsika marobe izay sahaniny toy ny hoe fampisehoana karakaraina ohatra hoe tamin'ny 20 martsa ohatra andro raisam-pirenena ho an'ny poezia, ny andro raisam-pirenena ho an'ny tenindreny reny izany dia manao hetsika mandrakariva izay rehefa misy fotoana ihany koa izay misy miantso dia mandeha manatanteraka izany fiantsoniny izay manam-paniriana hiara-iasa aminay izany. 27 taona izany zao no nisian'ny avatsa UPM. Raha eto amin'ny ranomasimbe indiana izany dia izy no fikambanana mpanoratra sy poeta naharitra ela indrindra. Ny filoha ankehitriny dia Ramatofiloha Ajaina. Fidin'ny sampana rehetra ny filoha, sampana rehetra eto Madagasikara sy any ampita. Misy sampana maromaro eto Madagasikara ao Antsirabe, Betafo, Ankazimirivotra, Miarinarivo, Arivomamo, Fianaratsoa, Fianarivo Atsinanana ary Toamasina. Misy koa ny sampana any ivelany dia any Soisa sy Frantsa. Vololona Ramanamihaja nanomboka nanoratra tamin'ny 520 taonako taona 2004. Indray mihira izy mirahavavy ireto ato anatin'ny fikambanana avatsa UPM. Niditra tato amin'ny avatsa tamin'ny taona 2004. Raha i Angoty Fitia manokana, Angoty Fitia dia nanomboka nanoratra tamin'ny taona 2004 izany hoe 17 taona tamin'izany fotoana izany. Ny asa soratra dia saika androna tany amin'ny fitiavan-tanindrazana avokoa ny akamarony. Ny antony dia satria mbola kely dia efa nitezaina tao anatin'izany fitiavan-tanindrazana, fitiavana ankohonana
zay zany ny fomba nitaizananay ary mbola kely dia efa tsy mipetraka tany amin'ny tanindrazana nisy anay satria noho ny fianarana ambanivohitra misy anay dia voatery tsy maintsy niakatra teto andrenivohitra nandrato fianarana vita indray ny baccalauréat dia lasa nandeha tany amin'ny faritra dia mety izay angambany no mety nahatonga na mety hoy aho nahatonga lasa mirona be dia be any amin'ilay tanindrazana. Anandratra ambony tinosy ny aviana mba ho enikasina anondratra avidiavo any Gasikara mba ho tena masina. Ankana ny mpanoratra ankafiziny indrindra azy dia izay asa soratra momba ny tanindrazana izay no tena ankafizany azy ohatra amin'izany rado ny havana Ramanatoanina. Ny asa soratra dia mirona bebe kokoa any amin'ny resaka alina angambany ohatry ny hoe alahelo, aizina, fijaliana fa ao anatin'izay ahitana taratra ny fanantenana, ny finoana, ny fitiavana dia ny fiainana amin'ny ankapobeny izany. Fanantenana no aoko ho andry rehefa ianao tsy tafandry ary etsy mivavaha eny mitraka fa efiry posaka tsy nanana iry ny masoandrinao ka etsy mitsiki. Antso hoy vololona izay no nahatonga azy nanoratra. Antso araka ny ambaran'ny ranjasana mihoatra ao amin'ny tononkalo no hoe mbola tsy arakory ny vatanao malia no efa niantso anao ny sary sy ny hira manakoako loatra amin'ny fiainanao satria fiaona ny mahery akaiky sy andakira dia mety hoe antso ilay asa soratra dia ao anatin'izay misy toy ny hoe terepanahy anoratra dia rehefa mahita penina sy taratasy dia miainga amin'ny fanahy dia tsy maintsy soratana zay haingam-panahy tonga. Ny taona 2024 vao noraisina ho mpikambana raikitra atato amin'ny fikambanana izy mirahavavy andiany ajaina. Taranja malagasy mihitsy ny anarako tany amin'ny anjerimanontolo tsy dia nieritreritra hoe hanao literatiora tany na ohatra rehefa anthropologie ny anarako tany amin'ny université fa rehefa 2024 nilona tao amin'ny fampianarana satria mpampianatra no asako dia tao avo miverina tampoka indray le aingam-panahy angamba ataoko hoe izay dia nanomboka teo nanoratra amin'ny alalan'ny fandinihana an'ireny asa soratra be dia be ireny sy eo ihany koa moa ilay fitiavako mamaky boky. Tsy tonga tanam-polo fa nitondra vokatra avy izy mirahavavy ireto. Ity zao vokatra vaovao alitsika boky amboaran-tononkalo izay mbola ho resadresantsika izy rehefa avy eo. Ireto indray ity boky ritsim-panahy amboaran-tononkalo izy ity ahitana tara-kevitra isan-karazany ao anatiny izay santabokatra voalohan'ny asa soratra. Ity kosa indray dia singom-panahy tononkalo maro loko no ato anatiny izay bokin'ny mpikambana miisa 320 ato amin'ny avatsa UPM fa angamba aloha rehefa avy eo antsika miresaka bebe kokoa mahakasika azy. Ny taona 2024 no nifindra tao amin'ny tahalarariasina Analakely ny fikambanana avatsa UPM. Misokatra ny alatsinainy, ny alarobia, ny zoma ny toerana misy boky amidy ihany koa ao afaka mandalo soamantsara isika rehetra. Ho resantsika manaraka eto ary izany hoe fiampiainana mpampiainana mpanoratra izany miaraka amin'ny Angoty Fitia sy Vololona Ramanamihaja. Le fiainana hoe mpanoratra ohatrany hoe olona maniditsidiny izany ianao, olona be nofinofy to tsy aty tany nefa aty tany ihany. Izany hoe nofinofinao iainanao ary ny zavatra iainanao dia entinao ohatrany hoe nofinofisinao
dia ohatra manokana zany tsy hoe manoratra isan'andro fa rehefa miainga amin'ny fanahy le aingam-panahy mety hoe avy amin'ny fihetsem-po dia volavolain'ny saina dia soratana amin'izay avoaka ho tononkalo arafetina ho kanto mba ho tononkalo mba ho lasa literatura. Amin'ny alina tsy manoratra fa amin'ny atoandro indrindra. Samihafa zany tsika roa miandray nefa any amin'ny mampanoratra anahy aloha voalohany indrindra dia za rehefa manoratra tsy mba manoratra matetika dia alimbe foana vao manoratra tsy zany fa za rehefa mahita zavatra hitako any fiarahamonina eny dia ohatrany hoe za mihitsy ny aran'ilay zavatra mitranga na ninona zany zavatra tazako eny dia tsy mety miala ao an-tsaiko mihitsy ny zavatra mitranga iny dia any ka amin'ny alina le mangina iny mihitsy amin'iny no lasa tonga dia raikitra amin'ny fanondratana mandeha ho azy nefa io tena mandeha ho azy le asa soratra. Malefaka ivelany fa tabataba anaty tabataba amin'ny penina zay marina tabataba amin'ny penina. Ho an'ny mpianatra manokana aloha zany dia hitako hoe mahazo tombony zareo satria raha resaka literatura ohatra ampianarana tena hoe vosivosy hatramin'ny atsipriha mihitsy izay fanontaniana tiany apetraka voavaly daholo ninona zavatra tediavin'ny zareo zany dia ohatrany hoe mahazo fahafapo foana zareo rehefa amin'ny fanontaniana izay apetrany faharoa manaraka an'izay miandoka foana tsy maintsy za rehefa mampianatra tsy maintsy mamaky na tononkalo kely na sombitantara kely izay nosoratako amin'ny mpianatra alohany mety hoe alohany hiravana raha tsy hoe amin'ny fotoana fanadinana sy hoe manenjika be an'le hoe mety hoe tsy ampy le fotoana ampiasaina fa rehefa hoe misy 10 minitra kely eo foana zany tsy maintsy anaovako an'izay amin'ny mpianatra. Asa soratra dia asa fanabeazana, asa masina dia ao anatin'izany asa masina zany ianao tsy maintsy entitra amin'ny antsoin'ny Angoty Fitia hoe entitra rehefa mampianatra dia mitaiza olona anatin'ny asa soratra mila entitra, mila mamoaka an'ilay hafatra tianao ambara amin'ny fombanao manokana zany ianao amin'ny maha izy azy anao fa tokony hoe ho voaray an'ilay olona foana ilay izy. Ny amanokana dia nandritra ny taona maro aloha dia ndrona be tena ndrona tanteraka tao anatin'ny poezia tononkalo zany tononkalo daholo no soratako fa taty aoriana nanoratra sombitantara nosoratako zao vao efatra angamba zay vao soratana mbola tsy manana ankoatran'izay izay zany ny asa soratra karazana asa soratra soratako. Toa manokana dia manoratra tononkalo, sombitantara ary vao mianatra manoratra tantara foronina dia fa sombitantara angamba manafanana bebe kokoa fa rehefa manoratra tononkalo dia za manko tsy dia mahay miresaka izay dia rehefa manoratra koa dia teneniko amin'ny teny fohy tiako ambara nefa mavesa-danja dia miasa zany ny saina ao anatin'izay mba ahafahana mamoaka an'ilay fihetsem-po sy ny aingam-panahy rehetra ao anatin'ny teny fohy nefa manan-danja mitondra hafatra mba tsy hoe ho rediredy arak'ilay lazaiko fotsiny ilay asa soratra atao fa mba ho tena hanabe ny vahoaka rehetra.
Betsaka amin'ireo boky fampianarana misy eto amintsika no avy ao amin'ny fikambanana avatsa UPM. Ankoatran'ny mpanoratra dia mpanao gazety maro ihany koa no efa nivoaka tao amin'izany fikambanana avatsa UPM izany. Araka ny hitantsika tany amin'ny portrait teo dia hoe mitondra vokatra izy mirahavavy ho amin'ity anio ity ato anatin'ny fandarana mihitsy no anehoany izay vokatra izay ndao resadresahana ato anatin'ny tafakanto ary ireo boky ireo. Tonga tanatin'ny tafakanto isika izao araka ny efa nambara tany amin'ny portrait dia ireto boky izay navoakan'izy mirahavavy sy ny fikambanana ireto no resadresantsika manokana ato anatin'ny tafakanto alitsika sy ritsopanahy izay reto boky navoakan'izy mirahavavy tsirairay reto andao filolona atongotsika amin'ny fanolorana ny bokinao ary alitsika boky amboara tononkalo ahitana tononkalo 270 voarakitra anaty pejy 720. Tononkalo natao ankahirezana antsika ao anatin'ny sarotra izay iainantsika satria moa ny fiainana dia fifanoheran'ny zavatra mandrakariva araka ny fandinihako azy, misy ny andro, misy ny alina, misy ny tsiky, misy ny tomany, misy ny fotsy, misy izay fa izay fifanoheran'ny zavatra izay nefany ohatrany hoe misy ny lehilahy, misy ny vehivavy fa tsy hoe mifanohatra foana fa mifameno mivady raha tsy eo ny ray dia tsy feno ny ray dia izay zany fandinihako ny fiainantsika mifameno ireo dia ny hita atao anatin'ny tononkalo zany dia teny mifanohatra, hevitra mifanohatra ary fiainana mifanohatra ny ezahana nampifandraisana nampifamenona mahatonga azy hoe alitsika dia ohatr'izay daholo na ny teny ampiasaina ohatra hoe tany paradisa ohatr'izay ohatra hoe aizina sy azavana tsara sy ratsy ohatr'izay dia zany hoe le izy tononkalo mety hoe malahelo miainga any amin'ny alahelo ny amin'ny voalohany mifaratra any amin'ny fahafatesany zany hoe misy dingana zany ao anatiny ohatrany hoe tantara kely anankiray tantarany fiainana ny ao anatiny dia ny fiainantsika eto tany tsy maintsy hoe mifara ny fahafatesana dia raha raisina amin'ny izay hoe mahaizina izay le izy dia amoy fo avokoa tsika fa raisina amin'ny lafiny miabo hoe ao ambadiky ny fahafatesana no misy ny fiainana, ao ambadiky ny alina misy azavana, ao ambadiky ny alina koa misy ny maraina vaovao dia ao anatin'ny finoana fanantenana fitiavana izay le tsiky manilo ny aizina dia ao anatin'izay zany ny iainantsika tokony iainantsika olombelona ny zavatsarotra izay lalovantsika izay tsy afa-misaraka amintsika olombelona tsiny izay zavatra izay fa tsy hoe hafaliana foana ny iainantsika dia izay le alina lazaiko aizina izay fahoriana aretina hatramin'ny fahafatesana dia ao anatin'izay tsika mila manana finoana fanantenana ary fitiavana dia tsy ambara fotsiny izay zavatra izay fa mila iainany tsirairay izay zavatra izay dia famakianao an'ity boky alitsika ity zany dia anomeanao an'izay herim-panahy izay tsy hoe hitondranao anatin'ny alahelo sy ny aretina fotsiny izay zavatra ataoko ao ihany le izy satria mitantara an'izay aho fa manome an'izay herim-panahy izay fanantenana finoana miaina an'izay maheno any filolona miteny eto dia efa tia mamaky sahady ny alitsika zao dia nyzao mihitsy izay ny momba ny alitsika manao anakosa indray Angoty Fitia momba ny ritsopanahy ny ritsopanahy dia boky amboara tononkalo miisa 80 no ao anatiny ahitana tarakevitra isan-karazany ato voarakitra ny pejy 570 isa ny voambolana hoe ritsopanahy ngamba tiako kely hoe azavaina hoe inona moa ny dikan'le ritsopanahy ny ritsopanahy zany dia midika hoe feon'ny fanahy mibitsika tanatika satria tsy hoe rehefa te hanoratra dia nanoratra ny tononkalo fa amin'ny alalan'ny aingam-panahy tonga no nandratana ny tononkalo izay voarakitra ao anatin'ity boky ity dia tarakevitra maro isan-karazana hoy fa maninona ny namoaka ny boky ritsopanahy satria amin'ny mampana be ny mpanoratra
dia mba te anefa ny sain'ny mpiarabelona amiko a te hitondra fanovana amin'ny mpiarabelona amiko satria ankehitriny be dia be ny olona mivoana amin'ny fiainana ohatra hoe voadona-pitiavana tany dia mamony tena no ny asarotro ny fiainana dia kivy dia te ampahery andreo mpiarabelona amiko a te ana be mihitsy aho hoe ahoana ny fomba fitondrana an'ity fiainana ity ahoana ny karakarahantsika ny tandrazantsika satria miditra any anaty antsana lalina ny firenena dia izay indrindra no antony ity satria misy mpanoratra ray izay ny teny hoe rehefa voaray ihany ozy izy ny afatra voazalazaina fa mahomby ny asa soratra dia mba tiako hiapakany amin'ny mpamaky zany lesona atao anatin'ity boky ity mba ahafahany ihany koa mitraka ao anaty alahelo ahafahany miezaka amin'ny fiainana misarotra isan'andro fa tsy ho kifikify foana ary indrindrindrindra ahafahany mampandroso ny fiainany sy ny manodidina ary indrindrindrindra ny firenena. Hitanareo amin'izany ny anjara biriky ny mpanoratra sy ny anjara asany ankiho anivon'ny fiarahamonina fa ity amaranasika azy izy miravavy ity ankiho no navoaka ny fikambanana ny andiany aljaina manokana moa zany nampitondraina lohateny hoe singom-panahy izy ity misy mpanoratra 3 mianadahanareo no niarana noratra amboara tonokalonareo eo anatin'izy ity. Ny boky singom-panahy dia asa soratra ireo mpanoratra nandray salotrasina ny taona 424 atao amin'ny avatsa moa misy ny dingana tsy maintsy arahana ny taona 324 izahay no niraisina mpikambana dia natao sedra nandritra ny herintaona dia izahay 3 mianadahareo vita sedra dia nandray salotrasina ny janoary volana janoary teo dia hoe mba anjara birikytsika amin'ny mampikambana raikitra tsika manomboka eto dia ndao mba asiantsika tsangam-bato ilay izy dia izay natonga an'ilay singom-panahy ny singom-panahy dia midika hoe fanahy maromaro mifaningotsingotro ao anatiny ao zay ny hevitry ny teny hoe singom-panahy. Ny boky moa dia azontsika jifaina amin'ny vidiny 4,000 sy R1 ariary. Mankasitraka ny Angoty Fitia, mankasitraka ny Vololona ihany koa tamin'izay fizarana izay ary manao pimasy ho an'ireto 2 mianadahy ireto zany ankoatran'izy miravavy ato anatin'ity andiany aljaina ity. Saika isam-bolana dia misy hetsika hatrany totosainy zareo ao amin'ny avatsa UPM ary anisan'izay hetsika izay ny antsa-tononkalo. Andeha antsa-tononkalo mihitsy no amaraparanantsika azy ato anatin'ny ao tsara. Tsamba mahiratra. Raha mbola mahita ny anjara masoandro ireo lazaina fa jamba mahiratra moa alina ny andro fa ianao tsy mahita mamiratra ny andro no nataonao alina satria ny masonao mihiratra jambena ka zary aizy pitolalina izay vohitra jerena dia nikimpy ianao natory anefa tsy nahajinga natomponana satria tsy fantatra ao akory ilay mitatao vovonana no hevery no misasakalina dia nambara avy eo fa maneno saona ka indro ianao manokona nahandro hay mitetitety rahona manono fiantoandro ka to sambatra sy tretrika mitsotsotra ambony seza lava fa hoe fo masaka ny ketrika efa ho avy ny mazava ka tongotra andoha zary lanitra ny tany saingy iny rano fo ny takoko teo ambany izay vao lasalasam-borona izay vao tonga saina hay andro efa mandrorona no nataonao ho maraina. Vololona Ramanamihaja 12 Febroary 2024. Rehefa mity ianao dia tsy ava fotsiny any aza vela akatoerana ny sendo sy tomany tsy ava amin'ny maizy azy ilay malalanao ary falio isam-baro izay rehetra tao. Rehefa mity ianao dia aza sina hoe nahoana tsy ava fotsiny izy na ahoana na ahoana tsy avaka aza mitady tombo na zavatra kendrena alaviro hatrany izany fitiavan-tena. Rehefa mity ianao dia zakao ireo kilemany
tiava avokoza rehetra momba ny tenany tazomo tsy ambaratelo ny adalany rehetra fa ny fitia kosa ny tololo tsisy fetra rehefa mity ianao dia mahaizy ianao mandefitra aoka ifampiresaka raha misy mampihefitra tiavy fotsiny izy dia mipetraha amin'ny toerany raha misy tsy azo atao izay ny feraperany rehefa mity ianao dia metezo tokam-po ka leo adinoana ireo fiainanao taloha alaviro mafy ny fakapana mandalo fikiro hatrany izy fa aza atakalo rehefa mity ianao dia mba manana vina mba hitsinjovanao ny hotoyny aoriana apetrao mazava ny tanjona kasaina dia tozoa izy amin'ny mba tsy ho verimaina rehefa mity ianao dia mahaizy ianao mity rehefa mity ianao dia katsaony motori Angoty Fitia Amina fanafinatra anareo ny fiarahana tamin'ity anio ity zay ihany koa tsika vao niompana indray tamin'ny lafiny literatura tao tanatin'ny fandarana Kolots'Art. Hoanao ihany koa zay mana-talenta manana asa tiana aseho zavakanto tiana aseho dia malalaka be mihitsy ny varavaran'ny fandarana Kolots'Art afaka miantso ny larana zay miseho eo ambany io nareo na ihany koa mifanoratra ao amin'ny pejy Facebook Minosokolo dia ao no resaka ny andindiny zay fivahinianana ato amin'ny fandaharana izay. Ny fandarantsika miverina ny alatsinainy manomboka amin'ny 2:30 ary ihany koa ny lakamisy manomboka amin'ny 2:30. Manao pimaso aho ho an'ny nampiakanjo ahy tamin'ity anio ity dia tsy izany fa zareo avy eo amin'ny miaingo by Elo avanana amin'ny resaka tailleur ho am-behivavy tahaka izao izy reto izy foana no mampiakanjo ahy manomboka izao tanatin'ny fandaharana Kolots'Art. Io ny larana io ambany io raha toka hoe mahaliana anareo afaka ihany koa mitsidika ny toerana eny amin'ny pavillon Analakely box 607 pavillon 607 no misy ny miaingo by Elo io ihany koa ny pejy Facebook n'izy ireo. Makasitraka antsika rehetra nanjoy hatramin'ny faran'ny fandaharana manaraka indray. Brarso.